fomba iray oetiny candidat Marc Ravalomanana manatona ireo mponina eto andrenivohitra ny diabe no tantera natao iny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fampitezan-kevitra tetsy amin'ny foibeny KMNR tetsy Belair. Ny azo anan-tsakaviro ny diabe rehefa avy niala teo Belair, nitohy Tenantsahbe sy Ambohijatovo ary andohana ny Lalakely. Maro tamin'ireo olona nifalena tamin'ny candidat mitondra ny laharana fa 520 no velom-panantenana avy hatrany ary naneho fahavononana ihany koa ny amin'ny tondra ny anjara biriky amin'ny fampandanina azy. Ny faritra avaratra Andrefanosy kosa no hanohizan'ny candidat Marc Ravalomanana ny fampitezan-kevitra tao iny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny teto Antananarivo Enziana.